Ora vitsivitsy mialohan'ny amoahana ny voka-pifidianana ofisialy dia manantena ireo mpanao politika fa ho didy mpitsarana miankina amin'ny famarinana no avoaka ny fitsarana manokana misahana ny fifidianana na ny CES raha ny fanambarana na ny fanohikevitra nentin'Andriamatoa Guy Maxime Ralaiseheno dia lesona ho an'ny mpanao politika ny voka-pifidianana vonjimaika izay nivoaka farany teo ary manantena ny tenany fa handray anjara mavitrika ao anatin'ny fifidianana ny malagasy amin'ny faharoa ny volana desambra ho avy zao. Ny andrasany zany dia tsotra hoe ho an'ny fitsarana ny CES dia izay voalazako izay hoe amin'ny fitsarana azy mitsara marina ary ny erosoantsika amin'ny fifidianana dingana faharoa dia ao anaty izay fitsarana marina izay ihany koa. Mbola misy 23 isan-jato mahery zany no tsy tonga ny fidy amin'izay nanaovana antsoavy mivoaka malagasy hoe amin'ny maha-olo-pirenena amin'ny maha tokony andraikitra ny fotony dia mbola manao antsoavy foana ho amindreo zay efa nifidy ho amindreo tsy nifidy ny amin'ny hoe tsy misy afa-tsy mifanehoantsika hevitra amin'ny alalan'ny maha-olo-pirenena vanina antsika tsirairay avy no ahafahantsika mirosy marina amin'ny demokrasia tena izy eto amin'ny tany sy ny firenena. Ny dingana faharoa antsoavy zany no atao amin'ireo izay kandida efa fantatra fa tsy hiditra amin'izany dingana faharoa zany dia zao ny hoe lesona nomen'ny vahoaka-pifidy ho an'ny mpanao politika dinosaure na tanora aza dinosaure satria tsy mahazo ny ataontsika hoe fahatokisan'ny mpifidy dia tokony zany handray lesona ny mpanao politika ny amin'ny hoe manomboka izao dia tokony ahatsapa marina hoe aiza ny toerana misy azy. Raha dokotera izy dia tokony miverina amin'ny maha-dokotera azy, raha mpitsara izy dia tokony miverina amin'ny maha-mpitsara azy. Vahoaka ho an'ny mpanao politika zany dia mba tena ao anatin'ny matianina nanaovana politika manomboka izao